Miaraba tsikarira-riavana ny tokantrano any zay manaraka ny ty aim-panahy ity zay arahanao eto isan'andro mba hitondra fahazavana, hitondra hery araky ny tenin'Andriamanitra hoe fantsina zay diso fitaizana amin'ny fahamarinana mba ho tanteraka ozy ny olon'Andriamanitra. Ianao zay manaraka ny tiavan'Andriamanitra ty riavana androany, misy teny ty zay ho vakiko aminao mangataka aminao raha manana baiboly anao any tokantrano any ary ho tsara fa iresaka kely ity atao hoe fivavahana aitraitra hitako ato anatin'ny soratra masina ity dia ho resahako tsotra aminao ary tsy sarotra ny mandray azy fa dia vakio fotsiny dia ianao ihany no ahita hoe ay ve ohatran'izany le atao hoe fivavahana aitraitra. Kolosianina toko 2 dia ho vakiko aminao fa ary ho tsara ngely izy manomboka eo amin'ny 2 Kolosianina toko 2 zafady manomboka eo amin'ny 9 vakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ko aza vela hisy tsara nareo izy ny amin'ny finanana na ny fisotroana na any firavoravona na volombolana na sabata aloko ny zavatra ho avy reny fa ny tenany dia ny Kristy. Aza mety ho fitahana tsy azahoana ny loka ozy noho ny fanetretena aitraitra sy ny fivavahana amin'ny anjely ka mitompo amin'ny zavatra efa hitany sady feno fiavina vonana noho ny fisainany nofony ka tsy mihazona ny loho izy no tombon'ny tena rehetra zay velona sy ampiraisina tsara amin'ny famavany sy ny ozatra ary ny fampitomboana an'Andriamanitra. Ary niara-maty tamin'ny Kristy ianareo dia efa afaka tamin'ny abidi-pianaran'izao tontolo izao nahoana ny tombola velona amin'izao tontolo izao ihany ianareo izy ka mety hodidiana hoe aza mandray aza manandrana aza manendry levona amin'ny fanaovana ihany zany rehetra zany ozy araky ny didy sy ny fampianaran'ny olona. Izany rehetra zany ozy dia ankalazaina ho fahenrena amin'ny fivavahana aitraitra sy ny fanetretena ary ny fampahoriana ny tena nefa tsy manan-kery akory asakana ny fampanarana ny nofo. Io le misy teny eo miverina indroa le fivavahana aitraitra ataon'ny olona. Izy io zany raha ohatra ka ny midika teny frantsay sy teny anglisy any izy dia hoe zavatra avy amin'ny olona ihany sy mivavaka izy fa izy ihany no mamorona zavatra ataony amin'le fiainam-pivavahana ataony zay atsorin'ny tenin'Andriamanitra moa ny hoe aitraitra. Hoe taminareo tamin'ny voalohany hoe vakio tsotra fotsiny hoe taky ny ahoana zany fivavahana aitraitra dia jereo tsara arao tsara io rahanao tsara io ka ampiarinao tsara amin'ny fiainanao dia mazava ho azy fa ahita vokany tsara ianao amin'ny fiainana. Zao manko riavana amin'izao tsika amin'ny resaka zao eto amin'ity resaka atao hoe fivavahana kristianina ity be dia be mihitsy ny olona indrindra fa ny mpitoro teny sy mampianatra soratra masina mampitombo zavatra omenan'ny olona ary tsy mahagaga io le voalaza ny ten'Andriamanitra ry amin'ny farany iry hoe tsy mahafaka akory inge ozy ny amin'ny fampanarana ny nofo zany hoe tsy mampitombo ny olona akory amin'izany atao hoe tena fiainana ao amin'Andriamanitra. Ianao manaraka ny tiavan'Andriamanitra ty riavana ary ho tsara nomen'Andriamanitra fitaizam-panaty nataon'ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tany Kolosy. Ary ho tsara raha dia misy karazana olona efa io le fampianarana aitraitra io nge raha manaraka tsara ianao dia efa tamin'ny io le ambaran'ny Paoly amin'ny asan'ny apôstôly toko 20 izy miteny izao hoe tandremo tsara nge ozy fa eny an-dalana iny nareo hisy olona ampianatra anareo zavatra ampiditra anareo ambanin'ny lalàna indray tsy kelikely eny an-dalana iny izy. Dia io averin'ny Paoly tany fiangonana tany Efesosy misy mivavaka amin'ny enjely, mivavaka amina sarivongana, mivavaka amina lasa miverina amin'ny andro, fotoana. Zany indray ny zavatra ho ampianarina ozy. Raha manaraka tsara ianao eo fa zavatra efa Jesosy Kristy riavana le maty teo ambony hazo fijaliana. Io le ambarany tenin'Andriamanitra eo amin'ny 9 eo ambony eo anao 9:7 hoe novonoiny ny soratanany didy izay ny ampangatsika Jesosy Kristy maty teo ambony hazo fijaliana
ny sorony tsy eo amin'ny mihitsy zany ka nombona tamin'ny hazo fijaliana ary ny sorony tsy eo amin'ny tena ny fanapahana sy ny fahefana ary noho ny hazo fijaliana dia nasehony miariary ny fitondran'ireo izy toy ny fanaony zay avy nandresy matetika tsika ry havana ohatrany tsy tena mazava amintsika nafatesan' Jesosy teo ambony hazo fijaliana fa apitsika zavatra indray eny an-dalana eny dia mahatonga ny olona indraindray lasa ohatra ny voageja ampidirinao izy ao anatin'ny fahasoavana avao izy gejainao indray ao anatin'ny fombafomba ny abidi-pianarana zao tontolo zao zany mihitsy ny voalazan'ny ten'Andriamanitra ny amin'ity atao hoe fivavahana hitraitra ity resaka fotoana, resaka andro, resaka voalom-bolana, resaka sabata zany indray no ampidirin'ny olona ry havana. Ianao zay manaraka ny tiafan'Andriamanitra ity ny soratra masina any amin'ny Jakoba 1:22 aoko mpakatony teny ianao reto tenin'Andriamanitra reto ry havana jereo amin'ny fototsotra ary akatoavy amin'ny fototsotra raha tia hita ny herin'Andriamanitra ianao. Zay ny am-panandro any ho an'Andriamanitra ny voninahitra ro azy ho antsika rehetra kosa zay makatony teny ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo. Amen.